Lava ary tsy manana excuse mihitsy izy ny amin'izany fa ny zavatra azoko tenena fotsiny hoe tsy teny koa hoe tsy moramora manao zavatra fa na izany ohatr'izany na izany ohatr'izany tsy maintsy misy ihany ny zavatra tsy maintsy rekopena, tsy maintsy misy ny petraka tsara amin'ny tokony hipetrahany satria hitanareo toy ny fandarany tony ny saripady ary tsy azo atao mihitsy zany ny hoe ianao raha manao an'itony fandarany tony hitondra zavatra hipakany amin'ny sofin'ny olona, hipakany amin'ny sain'ny olona, hipakany amin'ny fon'ny olona, hipakany amin'ny fanahin'olona nefa ny zavatra entinao tsy lavorary, tsy tomombana, feno tsy fitiavana ary mitongilana ihany koa dia amin'izay fotoan'izay tsy mety ny tena zavatra tokony atao dia aleo tsy manao. Le hihira teo aloha tsy afeniko izany fa manembonembona mihitsy satria ouverture mariazinay iny hira iny ary hoy tamin'ilay vadiko tamin'ny 14 juillet anniversaire mariazinay manko io. Tena izy ity ry chérie raha mbola ampina 30 taona na 40 taona raha mbola saho aho sampizaraka aminareo fotsiny izay fa tsara loatra iny hira iny, tsara ihany koa ilay vadiko, tsara ihany koa ilay fitiavako azy zareko aminareo zay. Any zay ilay vadiko zay mijery anahy hoe mety fiera ve sa ahoana ozy nareo. Mahatsiaro ihany koa andreo anabaviko any amin'ny any La Réunion mijery manaraka anahy eto any Genève tsy manadino anareo fa aza matahotra fa na dia hoe tsy dia miantso, tsy manoratra tatoato noho ny asa betsaka fa tsy manadino anareo akory. Gros bisous daholo nareo. Misy neveu kely anankiray koa io mitonga io mijery io, arapahinanao ry zandry ianao ela be tsy hita, tsy mandalo intsony ianao asa hoe ahoana inona no tena apakainao. Zay ny amin'iny. Zao fanamarinana zany anankiray ity. Izaho itony zany efa nanomboka tany amin'ny taona 2012 no talohan'izany akory ary tany amin'ny taona 2009. Rehefa niokana teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka Didier dia tany amin'ny taona 2010 dia nanapa-kevitra hoe hikirakira an'izany atao hoe média, presse écrite, radio, télévision sy ny karazany tamin'izany andro izany ary mbola mitohy hatramin'izao. Tsy nisy olona zany ka hoe nisehatra tao anatin'izany atao hoe fanaovana politika ka tsy fantatry ny tenanay, tsy frere ihany zany fa parcours hoe iza io olona io ary ahoana ny toetran'io olona io. Indrindra indrindra moa fa rehefa tena lasa hoe mpanao gazety mpanadiady moa zany, investigateur, dia tsy maintsy manao fiche ianao, manao archive mihitsy ana olona, dia indraindray manko mety ho adinonao izy olona io ohatran'izao ohatran'izao dia jerenao amin'ny fiche-nao amin'ny base de données anao ihany ty zao ty zao ty zao ty. Fantatrao zany ny pedigré ny akabeazan'ireo mpanao politika ireo le mpijirika sy ny karazan'ireo dia fantatra daholo hoe ahoana ny tena toetran'ireo. Matetika ny tenako zany no tena hoe tandre mihitsy. Fa ndraindray moa zany ity zavatra ity koa zany ohatra zao tany amin'ny taona
2 tany de nisy olona 2 akory ary. De nisy olona nyteneniko hoe ianao no filoham-pirenena. De ozy izy matsanao hosorana tantely ozy izy mivavanao. Io vavako io mbola tsy nandiso anahy fa ny zavatra fantatro aho rehefa tonga eo anao de adinonao. Tena marina, sy anam-paharatena. Lasa filoham-pirenena le olona 3 fa rehefa tonga teto koa de tena adinony aho. Za adinony tsy nampaninona anahy fa le reto rakay, reto le mpijiriky, reto le hypokrity, reto le opportuniste nanodidina anazy no nahatonga sainana hoe tokony ho teneniko ihany iny rahalahiko iny a. De rehefa niezaka hoe anatona azy ohatrany voatosika tery amy sistosy. De ohatrany tonga saina hoe ohatrany mba tsy mety kosa zany le zany hoe za zany laza marina momba an'ireto olona manodidina azy reto, za indray voadaka aty amy sisiny. Velao eo velao hidona amy rindrina eo. De ny nataoko ihany no nataoko. Ny tiako hitenenina an'izany zany mba tsy halavan'ny resaka de zao hoe mba ino ihany zany teniko zany tam'izany andro rajolo zany. Rajolo mba ino ihany le ty no teniko fa sao de mba ho tsy mitotena aho miteny an'izany a, sao de mba hidona amy rindrina le selat ty. Ino le ty mety ho diso anahy, mety tsy ho zestimen'lay andro any ny zavatra teneniko a, zavatra rapitro tsy ho zakan'lay. Io zio. Ho anareo tena mpanaraka anahy tena miteny an'izany foana matetika hoe mba ino ihany ny zavatra teneniko e. Mba ino io. Am'izao manko zako misy fomba anankiroa tsy miteny publiquement intsony aho, fa tena andratako mihitsy le tompon'andraikim-panjakana satria mba za kosa am'izao fotoan'izao efa manohana dia fomba hafa indray ny fanaovana hoe raha misy an'ity de tsara milaza meloa ary mampitandrina mihitsy hoe tandremo io, tandremo io. Zay ny amin'iny. Ilaiko apetraka manko zay. Maro zany rehefa nahenitsika zany am'le scandale hoe apoka ny fondrany tsy afaha, dorana, atao hitsoaka raha anina, atao hitsoaka raha anina. Zao alao mazava tsara mihitsy ny fandehan'le revo fa manjary ny sentiment no mibetsaka, ny sentiment no miainga ao anatin'le filinina na ao anatin'le combat mihitsy ary e. Io zavatra io tena ady io ary tena combat io, tolona io. Ny etsy ankilany ny tolona miady mametraka ny fahefana eo am-pelantanany, miasoara amy pouvoir zany amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fanaraha-maso, amin'ny alalan'ny fitandremana ny fahalemana sy ny fandriampahalemana eo amy firenena. Aty amin'ilany miady zay anonganana sy anapotehana an'izany zavatra zany. Eo ampovoanin'izay ny vahoaka. Tsy de vocation an'le vahoaka loatra le manongana fa rehefa tena tezitra izy ka tsy mety aminy de tamizy tsy mila taritina akory. Ary eo ny mpanao politika ny diso, ary eo izy ny taraiky. De zao mba fantanareo moa fa raha tsy diso aho tany amy taona 20 angambany izy iny na le hoe voaringoringotra tamin'ny fanonganam-panjakana, misy miaramila zao tafiditra tao anatin'ireny ny colonel Randrenirina Miguel. Da atao hoe avortena izy. De rehefa tratra ianao de tupay. Tam'izany andro any
tsisy nalahelo, tsisy ninona akory, tsisy sentiment akory mipetraka hoe avoay olona io, mba nahita an'izany ve nareo? Tsy nahita an'izany nareo a? Fa de niady rery tao reo zanak'olona ary tena adinoina tao. Ary Daya tao efa tany am-prison no nanavotra azy, anisan'ny ry Kofaly zany n'anisan'ny karakara azy tao koa. Zany hoe rehefa manao ny opération io zany ianao haka fitondrana, ka rehefa tratrana izy de tupa izy, y a rien à faire. Ary rehefa manao an'io anao de tsy maintsy mahatsapa hoe naty TAY na atody. De rehefa atodiny izy de afaka mizesitra ianao. Ils ont payé. Ils étaient emprisonnés. Ka am'izao fotoana zao nanao tetika andoroana ny tsy hafa miaraka amina olona maromaro ety ivelany, Ngia Patrika sy ny tariny. Adino Ngia Patrika tanteraka mihitsy hoe ireto olona reto nefa nigiatra teo, donc fantany tsara mihitsy hoe aiza ny fanafenana an'izany puce zany, ahoana nanaovana an'izany. De rehefa tratra ianao, avorté ny planao, désavoué, de tu payes. Tu payes. Mizaka mivokan'izay ianao satria raha ohatra nentina izy de nizestiavanao vahoaka ray manontolo ianao ny tompon'ny salegy. Fa tratra ianao, de zakao mivoaka ny zakao ny conséquenceny. Menomenona anao hoe menomenona ny ankilany hoe voasambotra ambaky ny zanany, ny zafikeliny. Ahoana moa ny fomba anananao telefônina any am-pigadrana? Ohatrany efa afo zany a. Afaka manao planification-na fandoroana ny prison tsy hafa ianao. Ohatrany hafahafa zany a. Zany hoe misy raitsy kombakomba ve ao mampatonga an'le telefônina ny ampelantananao? De maka mesure amin'ny fanjakana hoe suspendu reto. De ny fanjakana mahazo loza. Mila manana capacité de discernement ihany isika miaino. Fa tsy tia vendrana rehetra ity no miteny hoe lasa légal zany ny fananana telefônina any am-pigadrana, fananana Android na smartphone. Zany hoe misy gadra privilégié zany any amin'ny figadrana any, ka afaka amin'ny telefônina mivady aman-jana ny andro alina, afaka manomana tetika anokanam-panjakana, tetika anaovana évasion. De rehefa tratra de ny fanjakana indray mahazo loza. Loza anie zany. Tamy-tratra ve Mikaël Randrianirina sy ny ekipany de ny fanjakana no nahazo loza? Ohatrany tsisy nitabataba teto raha tsy Ngia Rakotomalala. Tam'izany andro hoe niteny hoe matoa ny olona tante hanokam-panjakana de ao raha. Aniny reto anie évasion e. Dorana mihitsy mifonja be, mba azonareo an-tsaina ve zany hoe may mifonja be ny tsy hafa de mivoaka daholo leo criminel ao anatiny ao. Fonja be ny tsy hafa zany anie efa tena le tena tsy avotrambila mihitsy no alefany e.
Zany tetika ary zao teneniko anareo ty tena eno ty zavatra teneniko ty. Ka ohatra iny raha vao misy resaka hoe afo, misy resaka hoe manipulation ana von'olona de suivez mon regard ozy ny fiteneniny, tonga de kaopy anao hoe izy zany. Ekipan'iza manao an'izany. Fa ny tena nahatonga saina de zao eto ny tiako atongavana kely. Ndry ia hoe ay hoe vola be ny azo am'tony, ay hoe vola be ny azo am'tony manao miteny amy smartphone tony ka na miteniteny foana ara de mahazo vola. Zao zavatra teneniko anareo, tena mila vola itony fandaharany tony, mila vola itony fandaharany tony satria misy olona na any aminy ara ny dosie indraindray de tsy manaiky izy raha tsy vidiana. Mampiasa olona anao hoe ndana lay sary anina fa ao amin'ny anina hono de mandoha vola ianao satria ianao tsy afaky niteniteny foana fa tsy maintsy misy porofo ny zavatra teneninao na tsy avoakanao ara. Zavatra ho teneniko eto zany de misy porofo foana ary mangataka mihitsy aho hoe ome porofo aho fa tsy mety amiko zany hoe miteniteny foana zany de sandaina vola, zany hoe misanda vola zany ny olona manao an'tony zavatra tony. Zao teneniko tamy lera namak'izay hoe raha ohatra zahako ny mangataka aminao ankoatran'le hoe manao appel fa mila fanampiana amin'ny avocat de tonga de alefa any amin'ny avocat. Misy moa ny olona mbola aleo alefa any aminao ihany mi-insiste be. Ka io na 10 € ary misy olona nandefa 5 € tena teneniko anareo zany. Ary misy olona koa tao amy fitondram-panjakana tam'zany hoe zay ne ato fa ny tena marina tsy mety aminay ty fitondrana ty. Fa raha vao miadaladala zay de maty. De nanampy tam'zany andro zany. Fa ity zavatra ity zany raha ohatra zany manao hoe za tsy manao an'io fa ome vola fa zao. Ty zavatra ity hitako fa misy talenta le izy ary misy vocation. Tsy nieritseritra mihitsy aho tao anatin'ny parcouroko hoe za no lasa front office ohatran'izao. Fa tam'zany andro aho de tao ambadika foana. Comme il disait mon patron qui habite à Dubaï hoe toi t'es fort en back office. Je ne te vois pas aux président. Par contre, tu es un bon conseiller dans le sein du cabinet d'un président. Là, tu es fort aux Ary tena marina io tenin'ny patronko. Patron amy secteur pétrolier zany, ama consultant pétrolier anahy, marina. Ka raha vao sandaiko vola ity karazana talenta na vocation ty, tena siora fa asoron'Andriamanitra amiko io talenta io. Raha entiko anaovana ratsy hanapotehana olona ity talenta ity, ty vocation ty, ty fanomezam-pahasoavana ty, dia asoron'Andriamanitra amiko. Ary na de le crédibilité an'le zavatra teneninao ara tsisy tsony aveo e. Tena misy dikany manko mahatonga tenen'izany satria raha misy olona zany tena teneniko anareo asiko kafe kely mihitsy. Raha misy olona tokony hoe hipetaka amy faniry soa, anatria tokony miteny an'izany,
ministry ny justice, ministry ny fitsarana am'izao fotoana zao, de tena izaho Rakotomalala Fleury ngamba ny tokony voalohany. Izaho Fleury Rakotomalala Fleury ny tokony voalohany, satria tena samy mahafantatra anareo hoe aiza ho aiza ny niveau ny tsy fifankazahoana iny Menada, si l'on peut dire. Tsy fifankazahoana fotsiny zao. Elle a été, elle est ce qu'elle est, moi je suis ce que je suis. Fa io samy forte personnalité io zany de samy mamanao de zay. Fa zao, io le discernement artiako anananareo satria vao maraina de nandefasan'olona message amy roa maraina zany hoe zao. Jereko le izy. Manomboka manao recoupement am'zay a. Ah, je me disais zany hoe eto ny occasion tratrarako amy Fanisoa. Manao recoupement am'zay a. Oay ohatrany tsy zany kosa le izy kely zany. Ny début mihitsy no miteny hoe tsy zany le izy ka. Zao le izy. Zao a, efa nilaza aho hoe za tsy manohana ny olona taonako dia Mikael Randrianirina mivady, Michael Jordan. 3 points tsisy taolana. Reo ny taonako. Dika zany tsy problemako ny zavatra mitranga anaty gouvernement. Kanefa na iza anaty zany, mijery ianao an'le harcèlement. Raha misy olona tena harcelé, ianao moa zany de tena hoe tena gaga ianao e. Raha misy olona tena harcelé ao anatin'ny gouvernement, de Faniro Soa Herinaivo. Amin'ny 4 maraina no tsy ahitana torana ity zavatra ty. Mpiara-masamiko moa de mimenimeny hoe président tsy araka ny rythme anao. Fa ny firy ianao matory. Amin'ny 4 maraina no milatsaka ohatran'izay le hevitra hoe c'est une occasion pour toi Fleury Rakotomalala. Voatavo loks ahafantaran'ny opinion fa ny zavatra ataonao de tsy mibasé par rapport amin'ny enina, fa basé par rapport amin'ny réalité ny dossier tonga eo am-pelatananao sy ny fond, ny vérité tokony lazainao. Au début teneniko a, rehefa azoko le message voalohany hoe là c'est une occasion, de tafako am'zay anao Faniso. Fa rehefa nandeha ny enquête ny investigation nataoko maraindraina eo, hanomboka amy 2 maraina aho a. 2h32 de miseho hatrany hatrany hoe erroné volontairement ny communication alefa anapitihana olona, anapitihana Faniro Soa. Tsy afaka miditra am'zany kosa aho. Zay le teneniko anareo apetraka ary aloha hoe vocation ty zavatra ty, fa raha ohatra hoe andeha anapitihana olona, tsy mety a. Tsy mety. Eo am'izay tsika zany. Aleo aloha asiana kafe kely. Attachez vos ceintures, comme on dit. Apetraka ery amy voalohany aloha en préambule. Fa maninona no Faniro Soa Herinaivo no harcelé? Maninona no Faniro Soa Herinaivo ny faran'ny attaque rehetrarehetra?
Fa membre gouvernement hafa mitsotsotra fotsiny. Satria fa nihesoa herinay vo amin'ny efatra maraina aho mahita an'izany valim-panontaniana zany. Fa nihesoa herinay vo no fonce. Tena ohatran'ny hoe reny le bélier reny zany tonga de to na le buffle reny. De manko ny amerikanina zany. Na le taureau be reny. Fonce izy amina dossier. Ary tsy izy rery manana io dossier io fa tam'izany andro no niteny hoe i Andry Rajoelina Mamora Vatomanga Tsay Christian tompon'andraikitra amin'ny fanodikodonana ao Madagasikara. Tompon'andraikitra tompoko. Betsaka amin'ny marché fictif tamin'ny andro Covid. Tsisy nihaino aho tam'izany. Tsy azoko navoaka satria raha matadidinareo iza ny tena mipetaka amin'ny Michel, ministre ny enseignement secondaire io tam'izany. Tsy Fleury Rakotomalala. Ary ny gestion Michel mihitsy hoe tena mafy izy. Fa inona ny antony petahako amin'ny Michel amin'ny resaka marché fictif tompoko. Ao amin'io ao amin'io menina moa zany io. Enseignement secondaire io. Io ministère io no iasan'ny marché fictif be indrindra. Même depuis 2013. Fantako zany. Ary fa nilazaiko zany. Zao an. Presque. Ino tsara, sakafo tsara ny sofina raha malagasy. 83 milliards ariary. No marché fictif nataony Michel, ministre ny enseignement secondaire taloha. Zany ampigadana amintsika miteny zao. Je vais vous compter et vous donner les détails. Attachez vos ceintures hoa. Ary apetrao tsara le discernement anatin'ny zavatra tenenina fa tsy lasa manenjika olona fotsiny en vue anapotehana processus zay efa mandeha andeha le fanendrehana fa misy manao entrave. Ho avoakatsika zany rehefa aveo hoe izy aby ireo olonao ndraso aloha manao entrave reo, ho avoakatsika zany. Naso avoakako aminareo hoe ndraso aloha fa tsy hoe publieko akory. Za miala tompoko. Voilà. Zao teneniko anareo ny resaka hoe engagement na dépense publique zany na hoe amin'ny resaka hoe principe fotsiny. Mba tsy hidirako amin'ny teknika maromaro zany mba ahafahana mijery hoe misy tokoa ve ny zavatra ny détournement sa malversation sa tsy misy. Ny ministre tsy afaka monsieur substituer amina rôle na ahoana reny teninako zany tsotra indrindra hoe maromaro
Ça dépositaire comptable. Ordonnance, identité au sous-ordonnateur. Tsy afaka no juge izy sy party ary tsy afaka mandray ny olonan'ireo rehetrarehetra ireo zany hoe izy no manao signé an'le contrat le marché ary rehefa jerena reto marché reto jerena zany le izy dia manahirana appel d'offre registrant AOR ora malagasy avako pour 33 milliards 074 394 dia lasana société anankiray maday ekipa Sarleuil appel d'offre restreint fourniture na sandales scolaire rehefa navoky tamin'izany andro dia mampiresaka ngy afiliorirako eto malala tsy mbola nahita an'izany hoe nisy ankizy ka menakapa tany am-pianarana 30 milliards ariary sakoto ity maday ekipe ity fotsiny tao anatin'ny taona ray no sokafany tamin'ny 2019 dia mahatratratra any amin'ny 80 milliards ariary misy chiffre d'affaires azony tao amin'ny ministère misy an'i Michel de A jusqu'à Z Michel atao no manao signé azonareo eritreretina ve zany toko verifiena ny entana tsy nisy mijerena ny maday ekipa zany hoe aiza misy an'ity maday ekipa ity de hoe ary rehefa tonga tany ny investigateur ny fanjakana ny verifie de hoe tsy misoratra ty amin'ny fokotaninay io tompoko de davina indray hoe eny Ambatobe misy entrepôt io de lasa makeny Ambatobe surprise ao anatin'ny tanàna an'le hoe idée participation rehefa nitarina ny fanadihadina anisy ty idée participation ty aika ny arena ny entrepôt-ny hoe soi-disant nampiasain'ity maday ekipe ty soratra amin'ny idée participation daholo arena amin'ny anaran'izy attaché vos ceinture ao ngiara zakandisa amin'ny anarany ngiara zakandisa tokony andeha ho azy zany ny ankety tokony andeha ho azy zany ny procédure ny dossier sy ny convocation indrisy tonga na any tanan'olona tsy afeniny za manao an'izao zavatra tena teneniko anareo fa tena maka risque énorme fa zao tsy rarahako zany satria za tsy afaka hiditra mihitsy ho iraitsykombakomba amy ratsy ka eny fa na de hoe momba na personnel raha mety ho potika ao anatin'izy fantatro nareo fa tsy anary nareo mpanaraka anahy
tsy moramora anie zany misy-attaqué amin'ny PAC zany. Pôle anti-corruption zany. Rehefa nalefa teny amin'ny PAC ny dossier, hoe eto zany satria tapitra lenim-bolana hoe tsy azo enjehana i Andry Rajoelina, miainga am'izay zany. Tadio tsara fa mahay vava-dodo nareo menakavy hoe manino ny Andry Rajoelina zao io izy io. Azonareo an-tsaina ve zany hoe tokony une fois l'enquête préalablement ficelée et bien ficelée, satria hatramina rapport n'IGE raha de atao anaty dossier, zay rapport incriminant, rapport à charge ho an'ny Andry Rajoelina, Michel sy ny tariny ary tsy Christian. Il est impossible et inconcevable que Michel soit la seule personne à être engagée dans ce processus de malversation et de détournement. C'est impensable pour un montant de 80 milliards à Real. Parce que déjà, engagement à 200 millions à Real, 1000 accord ni filoham-pirenena ka 80 milliards à Real ve tsy ila. Donc le président est parfaitement informé et au courant, et d'autant plus que après investigation faite, enquête établie, Madaï équipe, on ne sait pas à qui appartient la société en question. C'est une société fictive. Mais qui est logée, qui utilise l'entrepôt de Andry Rajoelina, le président élu, qui domicilie les affaires, les matériels de Madaï équipe dans son entrepôt. Idée participation. C'est quand même impensable, zany. Donc zany mazava be hoe alefaso le dossier. Rehefa nalefa le dossier, hoe alefa le dossier, tonga de lasa absente, abandon de poste, sans motif valable et légitime, et qui tient la route. Ity procureur MPAC Tinara Bendain. Aloha mianatry ny nampiavana nareo madame Fanirso, tsy haiko zay rom-pihavananareo fa de avokako. Tinara Bendain. Nefa ny dossier zany lasa izy tsy hita. Efa natao ny fanadihadiny. Foana le dossier tsy nalefanao. Zany hono ny resaka mandeha zany. Na ny tany Ramatoa-Minisitra zany hoe naninona le dossier tsy nalefanao. Miantso azy ny tompon'andraikitra ambony ny fitsarana. Tsy nandray telefônina izy na NRR. Rehefa ministra miantso azy, zay izy vao nandray ary mbola niala-pa. Hoe tsy aty amiko anie le dossier fa any amin'ny Bianco efa any e. Na nytanina amin'ny Bianco tsisy an'izany aty ozy. Dossier momba ny Andry Rajoelina io tompoko. Dossier momba ny Tsay io. Dossier momba Michel io.
miaingavatra mibaiko tsy azo atao extraction anaovana ankety miala am'fonja Michel Ratsitonga Ramatoatina Rabendainy. Loza anie zany. Mba azonareo an-tsaina ve zany entrave au bon fonctionnement ny fitsarana zany? Ny ankety am'zany. 30 juillet no tokony transmetevana transferena le dossier. De hoe suivant instruction zany de hoe 17 vao convoquena reto olona incriminé. Inona ny fiantsoana an'zany? Tsy miorganize ve ianao ny fiton'le olona andana elopa andana mitsoka? Fo TAY ny affaire. Zavabe anie zany e. Ary rehefa nitohizana ny investigation, nitohizana ny enquête de moralité. Ty olona ty manana relation gênante am'ray am'ireo olona telo nitononoko ireo. Loza anie zany e. Ary zay no mahatonga anazy hoe ialako paty fa tsy zaka vavoniko. De rehefa miforcena zany, tsy miforcena fa ny tokony tena izy rehefa tsy eo le alina de tokony ze tsara manaraka ao no tokony hanao an'le zavatra. Tao ny sasany nanala nify mihitsy. Sasany hoe miakatra ny tension fa tsy vitako dossier io. Nanala nify. Tao ny sasany hoe tsy vitako dossier io. Inona ny tiana lazaina am'zany? Mbola miasa. Ary tompon'andraikitra ambony ny firenena. Eto no mimerina any hoe mba heno ihany le teninay e. Mba henoa le teninay. Mbola miasa tompoko ny mafiahany any Rajoelina, ny ramification sy ny démembrement ny mafiahan Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ary zay no mahatonga atsika misambadida akoatran'io. Entrave anie zany. Reto aby niantsoana an'zany eto hoe entrave zany. Dinina aby. Lasa aloha fa tena moa sady mianatra ihany koa ny am'tony fa tsy hoe kadada hoe ahoana e. Fanafenana dossier aloha de efa izy zany. Asa aiza le izy teo? Bon, tika safady tompoko. Ho azavaiko aminareo tsara mihitsy hoe zava-doza anie nataon'reto olona reto e. Miala amy birao izy tsisy motif. Nanangataka autorisation une semaine. Reto aby zany acte intentionnel izy. Agissement délibéré, acte volontaire et prémédité, comportement délibérément organisé, manœuvre intentionnelle, agissement concerté et intentionnel s'il y a plusieurs personnes impliquées, dissimulation volontaire, soustraction intentionnelle de dossier. Zay io zavatra. C'est une entrave à au bon fonctionnement de la justice. Pénal zay. Normal be ny fanjakana raha misuspendre. Fa zao
tsy voavaly tsara le hoe fa maninona ny faniry soa no petahanao anatin'le raharaha satria avao amin'ny faniry soa ny angan'ny procédure rehetrarehetra ary rehefa mandeha io zavatra io de ho savolaina tanteraka ndray matao andry rajolona azonareo eritreretina ve ny tena mba manana relation any aty hoe ahoana rehefa nanontany ny PNF hoe ahoana reto fananaonao be dia be aty an-dafy reto tsisy anary eo izy izy zinga andry rajolona fa migara zakandisa raha fozako de ahoana moa ao fa iza mihitsy moa ty raha zakandisy ty zany première édition any ty androany ty a fa zay ny zavatra teneniko anareo tsy afaky niray tsikombakomba aminareo aho hoe ka hoe iny anapotika amin'ny faniry soa moi je vois qu'elle est sur la bonne voie et je vais même l'encourager raha ny amin'ny hafa zany de tokony mametraka kely kosa anao madamo faniry soa tena kozy kosa tokony mametraka kely ianao fa zao raha menao voly tony fandarany tony a de tsy crédible ntsony tompoko noho izany aza manao an'izany fa tsy mety zany à partir du moment ianao mandray volan'olona de redevable amin'iny olona iny ary efa niteneko anareo tam'izany aza velanjakan'ny opposition ty fandarany ty fa manjary tsy afaka miteny an'zareo teneko anareo nefa zany dinandrimaolo zany nanampy an'ity fandarany ty tena teneniko anareo zany nanampy an'ity fandarany ty dinandrimaolo izy eo ambadika eo fatina alika ny zavatra ataony fatina alika ny zavatra ataony entre autres zany ka zay mbola isy ny deuxième édition a fa mbola safosafo be fotsiny zay fa tena hoe manana raison ny CSE et entièrement raison raha ny suspendre am'ireo magistrat reo procureur am'paky io na inona mety ho roam-pihavanana amin'ny faniry soa amindrareo fanjakana aloha vao fihavanana ary rehefa miaraka amiko de zao na mandefa dossier aty amiko ary nareo de hoe iny andeha hitongoka fotsiny am'izay tsy maintsy manao recoupement tompoko fa aza manipule anahy fa tsy mety amiko andefa hira anankiray aha ho atolotra atsika rehetra satria efa nalefako izy ty ndray andray de tena mba loziny olona tsara kosa ny hiranao miaraka nda ho ary veloma tompoko